azo toerana amin'izao fotoan'izao falomerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy izay tonga eto amin'ity toerana ity. Saotra ny tompontsika mbola afaka miaraka eto indray. Dia satria mbola tafaraka eto isika dia anao question réponse sika androany. Sakafo faravolana moa fanaovantsika an'izy ity fa somary nikorotandrotana ny programantsika tatoato dia ataontsika aniola izy. Ny anomboako azy mandra-pieritreritra hoe inona no tianao metrahana fanontaniana. Dia misy an'ity resaka ity nataon'ny mpino tany Antsirabe tamin'izay tany voalohany dia tiako ifampizarana ilay izy mba tsy hanakorotana ny saintsika. Ato amin'ny boky Matteo no misy an'ilay resaka. Matteo 5:5-7. Matteo 5:5-7. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy: omeo izay mangataka aminao ary aza iloza mihodina izay te hisambotra aminao. Dia nisy nametra-panontaniana izy io hoe ahoana no fandehan'io teny io par rapport amin'ny olona izay te hindram-bola, par rapport amin'ny olona izay mangataka 4 000 sisa rehetrarehetra. Dia io nefa ny tenin'i Jesosy hoe izay rehetra manatona dia omena, izay rehetra te hindrana dia omena. Ahoana ny fandehan'izy io? Ny zavatra mila fantatritsika ho an'izay mbola tsy mahafantatra, ho an'izay efa mahafantatra dia manome confirmation ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia amin'ny ankabeazany dia tsy fampianarana natao ho an'ny Eglizy fa fampianarana natao ho an'ny Israely. Jaona mpanao batisa zao rehefa tonga, mila fantatritsika zany Jesosy sy ny vanim-potoana ny ainany dia mbola ao anatiny atao hoe fanekena taloha. Rehefa ho faty Jesosy rehefa zaraina le fandraisana fanasan'ny tompo dia eo izy vao miteny hoe sotroinareo rehetra ity, fa ity no rakony amin'ny fanekena vaovao. Zany hoe manomboka amin'ny vanim-potoana izay latsaka ny rany, tsy hoe vanim-potoana sotroina divay akory, fa ny vanim-potoana izay nalatsaka ny rany Jesosy, manomboka eo ny atao hoe fanekena vaovao. Dia manomboka eo ihany koa zany no misy ny fampianarana ho an'ny Eglizy. Jesosy manome an'itony fampianarana itony dia misadrese, miresaka amin'ny vahoaka ny Israely, toriteny nataony teo an-tendrombohitra ity Matteo 5:5 ity. Andiny voalohany, ary ny Jesosy no nahita vahoaka niakatra dia eo an-tendrombohitra, ary efa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe. Dia ny akamaroan'ireo fampianarana ireo dia nataon'i Jesosy ho an'ny Israely. Mitovy ihany amin'ny fampianarana Jaona mpanao batisa, nataon'i Jaona mpanao batisa ho an'ny Israely. Indreo efa mipetaka eo amin'ny hazo sady famaky ny hazo rehetra tsy mamovo tsara dia kapaina dia atsipany amin'ny afo. Fampianarana ho an'ny Israely daholo zany. Fampianarana ho an'ny Israely daholo ny testamenta taloha rehetrarehetra ireo, tanaka ny anaran'ireo amin'ny bokin'ny Jiosy, ny baiboly Jiosy dia mitovy tanteraka amin'ity baiboly kristianina ity, baiboly protestante. Baiboly katolika ny misy zavatra maro mifangaro, nasindrareo ny atao hoe apôkrify. Fa ny baiboly Jiosy dia mitovy tanteraka amin'ny baiboly protestanta io ny azy ny testamenta taloha. Fampianarana destiné ho an'ny Israely daholo ireo zavatra misoratra ireo, resaka fanadiovana, resaka ny amin'ny Exodus, resaka ny amin'ny Deutéronomias sisa rehetra, resaka ny amin'ny Isaia, destiné ho ana vahoaka. Dia raha miresaka Jesosy eto anatin'ity resaka ity dia mitovy ihany amin'ny fampianarana Jaona mpanao batisa ity zavatra ity. Hoe omeo izay mangataka aminao ary aza iloza mihodina izay hisambotra aminao.
fanosehana an'le olona io fitondrana an'lay ozy izy ny resaka hoe ataonareo fandrava lalàna va tsy andrava lalàna zany fa hitondra azy amin'ny perfection satria ao anatin'le lalàna misy zavatra be deaibe tsipotsipon'ny olona sy amboamboarin'ny olona dia ozy izy Jesosy hoe ampatonga anareo azo tsara n'ity resaka lalàna ity ary ahafantatra tsara fa tsy misy olona na iray ary hamarinina amin'ny lalàna dia ampahafantariko anareo ny tena fieviny fa tsy tapitra amin'ny zavatra tsotsotra ity fa zay te rehetra ho hamarinina amin'ity resaka ity sy amin'ny zavatra izay ataony dia zao zay rehetra mangataka aminao meo daholy na misy mpangataka 20 ary manatona anao mandra-palaniny any anaty poketranao meo daholy izy rehetrarehetra. Anjarany tsirairay avy mandinika zay te ho hamarinina amin'izany lalàna izany. Na misy olona mindrana ary ka ny teo ary tsy mbola naveriny dia verina indray izy hoe mba anona fa amin'ny farany volana tena miaraka alohanay izy rehetrarehetra dia meo daholy. Fa fampianarana izay fampianarana ho an'ny eglizy kosa dia ny Korinthiana 2:8-9 aoka ny olona rehetra samy ame amin'ny fifaliana amin'ny kitsi-po tsy amin'ny faneriterena fa ny manome amin'ny fifaliana no sitraka Andriamanitra. Ka raha misy mangataka aminao amiko dia tsy voatery hanome azy na manana ary tsy voatery hanome azy fa rehefa tsy amin'ny kitsi-po ny hanomezako azy dia tsy mila mandanga amenina hoe tsisy teny hoe misy fa tsy afaka hanome tsy mety amintsika mihitsy zany fahitsiana zany mantsiny fa ny mety amintsika dia mandangalanga tsy ndraindray eny fa za mampianatra anareo masahi mijoro amin'izay tokony ho atao misy fa tsy afaka hanome tena mialatsiny indrana tena tsy afaka zo tena mifona mariny mialatsiny raha mandratranao fa tena tsy afaka manome an'le izy azao dia tsika mila manana zay fahitsiana sy fahamarinana zay rehefa tsy afaka manome na tsy te hanome zay mampatonga antsika rehefa manao rakitra dia tenenina mihitsy eto hoe na inona antony rehefa tsy hanome amin'ny fifaliana ianao tazomy alohany ianao tsy olana mihitsy fa tsy lambolambona dia avy eo manenina indray nisy mandambolambo misy olona mahay communication mahay be mihitsiny dia avy eo zay tena ka izy tsy nananao ohatran'izao ka izy tsy nananao ohatran'izao fa ny fanompona an'Andriamanitra dia ao anaty fafana. Amen. Eny ary mino fa nisokatra sainao tao anatin'izay resaka izay raha misy manana fanontaniana hafa tsy voatery ho izay afaka manatona izy dia mametraka. Fiadanana ho amintsika rehetra to. Fanontaniako pastera momba ny amin'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Matthieu 2:20 momba ny amin'ilay fanasana izay nataon'ny mpanjaka dia hoe angony daholo ny olona rehetra dia rehefa tafiditra daholo rehefa ny olona dia mijerijery eto amin'ny andiny faraka ambin'ny folo dia ny tenin'Andriamanitra hoe no nefa niditra amin'ny mpanjaka izampinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra fampakaram-bady dia hoy izy tamin'ny resaka aiza ahoana ny idiranao eto nefa ianao tsy niakanjo fitondra fampakaram-bady dia sina izy dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatoro ny tongony hamantanany dia ario any amin'ny maizina izy any ivelany any nisy fitomanina sy fikotriniana vatiko anontaniana zany hoe aiza ho aiza ny toerana hipetrahan'io efa tena tafiditra any an-danitra ve ilay olona dia navoaka indray sa hoe ahoana ny fipetraka ilay izy? Manahirana. Ohatran'ny hoe efa vita ny dossier dia voaroaka mody indray. Ny zavatra mila azo rehefa mamaky soratra masina izay indraindray tsy azontsika ilay izy dia olombelona ihany nanoratra azy. Olombelona izay tsy voatery 100% tanteraka olombelona tahaka asianao. Zany hoe ny zavatra tantarainy ao anatin'ilay izy dia tsy voatery ho 100% tafapetraka daholo ny teboka sy ny faingo. Ohatran'izao zao resako aminareo ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsia misy teny tahaka izao hoe izay mitondra ady hevitra sy mitondra
fisarahana mihitsy ary amin'ny resaka doctrine. Amin'ny apokalypsy misy teny tahaka izao hoe ary zay ary zao izy nahita olona avy amin'ny fokom-pirenena maro ny ankoka teo anatrehan'ny bibidia, dia ireo zay tsy nanana ny anara voasoratra amin'ny boky fiainan'ny zanak'ondry hatramin'ny voalohany zay ny vonoina hatramin'ny fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao. Ary zany nahita olona maro avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ny ankoka teo anatrehan'ny bibidia, dia ireo zay tsy nanana ny anara voasoratra tao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatry ny fony vao nanorenana izao tontolo zao. Dia zay zao be dia be mihitsy ny fiangonana mandika an'izay teny zay hoe Jesosy dia efa voavono talohan'ny fanorenana izao tontolo zao. Dia be dia be ny mandray an'izay. Question virgule nefa ny olana ao anatin'ilay izy. Satria tsy zay ny ambaran'ilay fehezanteny, fa misy virgule tsy mipetraka araka ny tokony izy. Ilay virgule zany tsy voamarina mihitsy raha vao zavatra tsy voamarina ao anatin'ny soratra masina. Raha vao zavatra ny hitanareo zany ka verset iray no hitanareo, dia tsy azo anorenana fotom-pinoana ilay izy. Zay ohatra zao ilay zavatra vakianao teo, Matthieu mandra-pahatonga ny apokalypsy, ianao tsy mahita an'izany resaka zany hoe misy efa mitandrema rahalahy fa na dia efa tonga ary tsika so misy voadaka indray aminareo. Tsy hitanao ao zany resaka zany. Sa mahita ianao? Tsisy ao zany hoe rehefa tafiditra dia mbola mety ho voaroaka. Rehefa tafiditra dia mila maharitra hatramin'ny farany dia mila miambina fa so dia efa tafiditra indray voaroaka. Tsy hitatsika ao zany. Dia donc zany ny zavatra rehetra zay hitatsika dia mila sedraina hoe ahoana kosa ozy ny fanambarana hafa. Fa tsy hoe mahita fanambarana ray dia tonga dia say zany. Fa ahoana ny fanambarana hafa. Dia raha ohatra zao me ohatra mikasika ilay apokalypsy 13 misy an'izay resaka izay raha tsy diso dia tsisy fanambarana hafa mihitsy manambara manerana ny baiboly ray manontolo fa ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia efa voavono talohan'ny fahariana n'izao tontolo zao. Tsisy. Fa verset ray monja. Fa rehefa amboarina kosa, rehefa jerena kosa hoe aiza ny misy possibilité amin'ilay fanambarana zany hoe ary zao izy nahita fa ny olona maro avy tamin'ny fokom-pirenena maro samihafa dia ny ankoka teo anatrehan'ny bibidia, dia ireo zay tsy nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky zanak'ondry izay voavono hatry ny fony nanorenana izao tontolo zao. Dia azo amboarina ilay virgule hoe za mahita fa ny olona rehetra dia zay tsy nanana ny anarany tao amin'ny boky zanak'ondry, eo no mipetraka ilay virgule, zay voavono dia virgule hafa indray talohan'ny fanorenana. Zany hoe reto olona ny ankoaka reto dia tsy nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky zanak'ondry hatry mbola tsy ary zao tontolo zao. Mbola tsy ary zany zao tontolo zao dia maninona? Efa tsy tao amin'ilay boky ny zanak'ondry. Ilay boky ny zanak'ondry zany efa tao hatry ny fony mbola tsy nisy zao tontolo zao, ary io boky ny zanak'ondry io dia efa mirakitra ny anaran'ny olona izay hovonjeny rahatr'izay. Dia zay tsy tao rehetrarehetra dia ny ankoka daholo. Ary zay resaka izay dia amarinina any amin'ny bokin'ny apokalypsy toko fa 17 indray ngambany izy zay miverina. Zany hoe misy tsy amin'ny alalan'ny verset ray no anorenana fampianarana, fa misy zavatra mifamaly ao, misy zavatra mifameno ao. Zay le resantsika hoe puzzle io zavatra io. Dia raha vao mijery fotsiny ianao hoe eto fotsiny jereko dia ianao sary vatakazo ity. Zay zany le tableau, sary vatakazo ity. Dia sasany ray mandinika dia sary vato keliny ao, nefa izay mba hitan'ity zany puzzle ohatrohatr'izay. Fa rehefa mijery ianao an'ilay ensemble dia mahita ianao hoe sary ohatran'izao marina kay. Dia iresaka amin'izay tsika hoe inona le zavatra nantaninana bavy teo zany. Hoe rehefa tonga any an-danitra ve zany dia mbola misy olona voaroaka indray. Tsy zay ny resaka iny, fa resaka misaraka ireo resaka ireo. Hoe ny fanambarana zay raisitsika ao anatin'iny dia zao hoe tsy misy olona tonga any an-danitra ka tsy miakanjo ny akanjo fampakaram-bady. Tsy misy olona tonga any an-danitra ka tsy miakanjo ny akanjo fampakaram-bady. Inona le akanjo fampakaram-bady io? Romanina 7:5 ary aza mianofo atateraka ny filany fa hitafio Jesosy.
Jesosy lay akanjo fampakaram-bady. Mitovy endrika amin'ilay notafiana ny Adama sy Eva mba hanakonana ny fahamenarany noho ny fitanjahana vokatry ny ota dia ny saromana n'ilay akanjo vita avy amin'ny volom-biby. Dia takizay ihany koa ny olona izay andova fiainana mandrakizay misy ota fa ny saromana n'ilay akanjo Jesosy Kristy dia manao ny akanjo fampakaram-bady dia miditra soamatsara ao fampakaram-bady ny zanak'ondry. Asika ilay izy. Dia tantara zany Jesosy ny zanak'ondry Jesosy ny mpampakabady Jesosy koa fitafiana izay hitafian'ny olona rehetrarehetra invité. Ary tsisy invité ka tsy mitafy an Jesosy ka ho tafiditra ao anatin'ilay izy. Zay mazava? Manaraka ary. Galatiana toko 5 dia ny andiny faharoa sy ny andiny fahadimy. Ny andiny faharoa hoe mifampitondra izay mavesatra, dia ny andiny fahadimy hoe fa samy mitondra ny entany avy. Amin'ny teny français ilay izy hoe porter les fardeaux les uns des autres, dia ny anankiray hoe car chacun portera son propre fardeau. Dia na ilay fardeau resahany amin'ny voalohany dia na ilay amin'ny faharoa. Enina izy teo sa dimy? Naovaka itsika hatramin'ny voalohany ary ka hatramin'ny fahadimy. Galatiana toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ry rahalahy misy olona azon'ny otatsinay raha misy olona azon'ny otatsinahy tsy fanahininy zany, dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny famorana izy. Ka miavera ny tenanao fandrao ianao koa mba alaim-panahy ihany. Mifamitondra azy mavesatra aroka izany no ahatateranaareo ny lalan'i Kristy dia ny fitiavana. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra ka nitsinontsinona dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy iza-toetra ny tenany avy dia samy anana faliana amin'ny tenany ihany fa tsy amin'ny olo-kafa. Fa samy mitondra ny entany avy ny olona rehetra. Misy contexte anankiroa resana zany ao anatin'ilay izy. Anankiray lay azon'ny otatsinahy, dia ny faharoa resaka asa. Dia ilay voalohany zany dia ohatran'izao hoe raha misy olona zany manao fahadisoana, raha misy olona manana fahalemena, dia eto ilay mavesatra, eto ilay izy, eto anatrehan'ny tompo. Ratsorina mifona ho azy eo anatrehan'ny tompo. Zay natanteranareo lalan'i Kristy dia ny fitiavana. Zany hoe fitiavako ny rahalahy dia misy fahalemena, tsy fahotana, asinitsindrom-peo mihitsy hotatsinala izy fa tsy hotafanahiniana. Ny zavatra tsy mety dia entiny eo anatrehan'ny tompo dia hifonana ho azy. Zay natao hoe mitondra izay mavesatra. Fa ny deuxième partie kosa dia zao hoe aoka ny olona rehetra samy iza-toetra ny asany, zany hoe œuvre indray ilay resaka eto. Ny œuvre ny tsirairay avy izay izana toetra dia samy mitondra ny entany, zany hoe mitovy amin'ilay Korintiana voalohany toko 7 io ho tsaraina amin'ilay œuvre, ho tsaraina amin'ilay asa ny tsirairay avy. Io zany individuel indray, fa tsy hoe ianao hitondra ny asako indray. Fa ny asako dia asako, fa ny fahalemeko dia irahantsika mitondra. Azonareo? Zay ilay izy. Fiadanina ho antsika rehetra. Fanontaniako pasteur amin'ny Apokalipsy toko 7 ny andiny fahadimy.
ohatrany hoe mitovitovy amin'ilay fanontaniana bavy teo ilay izy dia apetraka ihany hoe izay maharisy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarana eo am-bokin'ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarana eo anatrehany ndraiky sy eo anatrehany anjeliny. Ny fanontaniako izany hoe ilay hoe tsy hamono ny anarana izany hoe fahalalako an'ilay izy hoe efa voasoratra ve izany ny anarana dia raha tsy maharesy dia vonoina indray. Ohatra hoe mitovitovy amin'ilay fanontaniana anankiray teo ihany satria matoa izany vonoina ilay izy hoe fafana izany fahazako an'ilay izy hoe matoa izany fafana zavatra efa voasoratra dia eo izany no fanontaniako amin'ilay izy hoe ahoana ny hevitra izay teny izay. Ty discussion antsika ity moa zany ity natao hoe resaka prédestination zany hoe famatotra raha tsorina zany izy io dia fampianarana lava be raha atao boky io mahavita 100 page fa mba ezahana fezina fotsiny zay aloha voalohany indrindra. Ny faharoa manarakaraka an'izay ity discussion ity dia discussion efa 500 taona no niodina ary mitondra fisarahana teo amina fiangonana marobe isan-karazany mitovy dia avy eo misaraka. Misy tantara ohatra ao anatin'ny teo anivo fiangonana lehilahy anankiroa izay tena malaza be miresaka fivavahana tany amin'ny taona 1700 mahery tany dia misy natao hoe John Wesley dia misy natao hoe George Whitefield. Dia io John Wesley sy George Whitefield io olona niaraka izy io niarana nompo izy tany Angleterre ary olona efa tafakatra ho 1 million no naheno fampianarana izy mirahalahy. Fa avy eo saraka izy roa lahy ny antony dia tsotra be io resaka prédestination io. Ny anankiray mpomba an'ilay izy dia ny anankiray mpanohatra an'ilay izy. Za manokana tsy olana amiko mihitsy miresaka an'izany misy ny fanompoana izay hitanareo fantatrareo mikasika an'izany dia za amina lalana anankiray dia tsy nafa ty resaka fampianarany calvinisme resaka prédestination io fa misy rahalahy koa fa tsy amin'izay mihitsy tsy mampiova mampirahalahy mihitsy zany fa misy itovizana foana ao anatin'ilay izy fa za fotsiny le izy zany mandeha évolution mandeha tsikelikely le izy. Raha mijery baiboly ianao dia mahita hoe tena mety ho very marina le izy mety ho lavina ako fa raha mijery baiboly koa nefa ianao dia mahita hoe tsy ho lavina mitovy ao daholo zany le izy fa mandeha amina révélation fotsiny zavatra rehetra. Dia ny zavatra resako ao anatin'le izy sy ny explication izay omeko ao anatin'le izy dia tsy maintsy mitandra zany hoe tsy maintsy mirona any amin'ilay fiarovana ilay fampianarana mikasika ny tsy fahaverezany famonjena. Dia raha iresaka azy ao mikasika an'io resaka io dia izao ozy izy hoe zahako tsy hanala tokoa ny tsy hamafa tokoa ny anarany ao am-bokin'ny ina izy teo moa boky fiainana. Dia ny zavatra izay iresako mikasika an'io zao dia izao hoe rehefa miresaka an'izay Jesosy satria Jesosy manambara an'ilay izy dia tsy midika izay hoe misy olona ho fafany ao anatin'ilay izy. Aleo aloha tomboko amin'ny fiatombohan'ilay izy. Ao am-bokin'ny Jaona toko 3 dia manambara zavatra tahaka izao izy. Anohizako an'ilay resaka teo zany efa nisy avaliny aloha ilay niteneniko teo le hoe hatreo fomba mbola tsy aro ny fanorenana izao tontolo izao dia efa misy boky mirakitra ny anaran'ny olona. Zany hoe efa mipetraka ao le izy, le anarana zany efa mipetraka ao hoe reto olona reto, tsy le anaran'le olona iankoka ny ao na le anaran'ny olona ho very no ao fa le anaran'ny olona izay hovonjena no ao. Zay dia ny faharoa izay anohanako an'ilay resaka dia izao am-bokin'ny Jaona toko 4 dia misy soratra masina manambara zavatra tahaka izao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay rehetra mino ny zanak'Andriamanitra dia tsy hoelohana fa izay rehetra tsy mino dia efa. Aloha jerentsika hoe aiza misy an'izay. Jaona 3:8 ngamba misy an'izay. Atoroy ara ohatra ka misy mahita. Eto.
Jauna 3:18. Izay mino azy dia tsy heloiny, futur, zavatra ho avy, fa izay tsy mino kosa dia efa, zavatra passé, voaheloka rahateo, satria tsy mino ny anarany zanaka lahatokanaandriamanitra. Dia ny dikan'ilay heloina sy voaheloka dia misy D, misy E eo amin'ny baibolinao dia misy F. Dia inona ny dikan'le E aloha? Zay mino azy dia tsy tsarainy, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo. Zany hoe misy zavatra efa tanteraka, misy zavatra efa vita. Ozy izy ilay fanambarana ny bokin'ny Apokalipsy hoe talohany mbola tsy ary, zao tontolo zao. Dia efa misy an'ilay fitsarana efa vita, ary efa misy ilay fanamelohana efa vita. Efa vita zany le zavatra, efa tanteraka le izy. Fa miandry vanim-potoana fotsiny ihany, ohatrany hoe fa milatsaka mandadare, fa mitady an'le olona fotsiny sisa, dia ampidirana anazy any mpigadrana sisa zany. Zay fotsiny le zavatra fandehany eto. Fa efa vita daholo, efa fantatr'Andriamanitra, ahoana moa no efa vita? Satria efa fantany daholo ny olombelona rehetrarehetra na mbola tsy teraka ary izy. Mbola tsy teraky Jakoba sy Esau izy, dia efa fantany sady ny fony, efa fantany sady no ataony, dia efa miresaka sady izy hoe Jakoba no tiako, Esau no alako, nefa mbola tsisy nanao ratsy, tsisy nanao ny tsara. Dia efa mipetraka le izy. Dia raha miteny zany sotra masina ao anatin'le izy hoe, fandraisako azy fa tsy voatery andray zay teneniko ianao. Raha miteny sotra masina ao anatin'le izy hoe, za tsy hamafa ny anarany tokoa, dia manome précision fotsiny izy hoe, ny anaranao dia efa mipetraka ao. Raha ao moa zany le izy. Naranao dia efa mipetraka ao, raha ao le izy. Ary tsy ho voafafa io. Manome précision fotsiny izy hoe zay, tsy ho voafafa io, tsy ho voafafa zay anaran'ny olona ao. Ozy izy zao rehefa miresaka hoe, inona moa? Ary na dia ny olom-boafidy ary dia ho fitahany raha azo ny atao zany. Supposition, zay le zavatra mipetraka. Supposition, raha azo ny atao, fa tsy ho azo ny atao zany zavatra zany. Tsy ho azo ny devoly fitahana ny olom-boafidy, satria manino efa voafidy izy ho amin'izay zavatra efa ao anatiny ao. Ozy izy le Jaona 1:2 hoe, nareo manana ny ositra zay tsy azonareo fampianarana amin'ny olombelona, tsy henonareo olombelona, fa henonareo, andraisanareo direct avy aminy. Raha pasteur Tovy mampianatra anao dia mety mbola voafitaka ianao. Fa raha fanamasina mampianatra anao dia tsy ho voafitaka mihitsy ianao. Zay le izy. Rehefa nandray ny ositra ny fanamasina dia tsy ho voafitaka. Rehefa nandray ny ositra ny fanamasina dia aharitra fakapanahy, aharitra fizahanttoetra ho tonga hatramin'ny farany. Ozy izy Paul milaza, za dia matoky fa izy azonay hatramin'ny farany. Tsy hoe zany azo tena hatramin'ny farany. Na tsy maintsy vitako ty na oviana ho vato, sa efa niaritra n'ity rehetra ity dia mbola hialan-darana ihany. Izy no miazonay hatramin'ny farany. Le zavatra ataon'ny Kristy ao anatin'le izy. Dia raha miteny sotra masina hoe, za tsy hanalany, za tsy hamafa ny anarany, dia zavatra précision fotsiny nomeny ao anatin'le izy. Fa tsy hoe possible mbola misy hofafana indray ny anarana akory hoe, mety mbola mitovy amin'le resaka teo sy mety mbola voafafa indray koa zany le anarana. Dia mitomby ihany ny areti-tsaina ao anatin'le izy. Efa hatramin'ny farany zany dia efa tonga fafako ny anarany siko. Miala tsiny rahalahy marina. Eny ary. Zay. Raha misy hafa indray. Tsy maninona namedina amin'izay any ary fa tsy maninona zany. Manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy toko. Fanontaniako pasteur dia hafa kely mihitsy fa tsy miody amin'ilay teo akory. Amin'ny resaka anjely indray izy voalaza ao anaty baiboly ny ankabeazany misy anjely foana zany na testamenta taloha na testamenta vaovao. Dia ao zany misy an'ilay resaka hoe ange gardien, mijerijery kirakira internet koa amin'ny lafan'izay dia voalaza zany hoe misy ilay ange gardien. Dia ahoana moa zany tena fiantraikany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Misy tokotra ve ilay ange gardien? Zay zany anisan'ny
dia faharoa hoe anatin'le hira anankiray zay ary misy hoe miakary sasy midina ny anjely manao livraison izy tsy haiko ohatra mihaino fotsiny aho dia lasa saina ahoana moa zany tena fantehan'izany resaka zay sareo to ny anjely eo ihany fa aloha za hiresaka fotom-pampianarana mba tsy hampatonga antsika mba ho azontsika tsara hoe ohatrany ahoana ny atao hoe christocentrisme zany hoe fivoana ao amin'ny Kristy. Ny olombelona raha lasianabavy ny olombelona mpanota, le olombelona zay atao hoe corrompu na voafitaky satana dia manana an'izao toetra izao, tia ny ivo ao aminy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Io tsy akanavaka io, aza mieritreritra ianao fiangonana zandry ny prosperité inona, fa zay rehetra nandalo teo dia mitovy amin'izay daholo. Ny olombelona par défaut, ny olombelona araka ny nofo, dia tia ny ivo eo aminy daholo ny zavatra rehetra, ary faly be izy rehefa miivo eo aminy zavatra rehetra. Dia miaro an'io seza fiandrianana io foana ny ataony raharaha, dia zay foana no katsahany. Zany hoe rehefa mijery baiboly izy rehefa aveo dia ny zavatra hitany ao anatin'io baiboly io, ny vavany tsy milobava, fa zavatra hitany ao anatin'io baiboly io dia Andriamanitra anao ny sitrapony rehetrarehetra. Dia jereo daholo ny karazana fivavahana rehetra fa mitovy amin'izay système izay daholo. Raha hiresaka fivavahan-drazana ianao dia ny tena marina tsisy miraharaha izay sitrapon'ny razana any. Tsy mbola nahita ka nanontany hoe inona sitrapon'ny razana fa ho tanterahanay. Fa ny antony alehan'ny olona ny amin'ny razana dia ny sitrapon'ny tenany, marina sady diso. Mba teo sitran'izay razana ka inona ny tokony ho tanterahanay, dia ozy ny razana hoe asivo menaka eto, meo akolameny dadarabe, hitondray vatotrombo vavy izy satria efa kaikaiky koa, mangala gisa aza atao an'ilay miseho ny taolany fa ataovy an'ilay matavitavy tsara mihitsiny zay entina. Tsy fitiavan'ny olombelona ny razana ny antony andehanany any amin'ny razana. Tsy fitiavan'ny olombelona ozy ako rehefa mirezy hoe tsy fitiavanao mpivarotra ny antony andehananao ny mpivarotra. Malahelo anazy fa andeha ho any mba hividy biscuit anankiray. C'est pas possible. Ny tenanao no antony alehanao any mpivarotra. Mila biscuit ianao, nony ianao, te hitsakotsako ianao dia lasa ianao mividy biscuit. Te hihinana mofo maraina ianao dia lasa ianao makany. Dia mitovy amin'izay mihitsy no fomba fisaina ny olombelona ara-nofo naturel. Dia lasa amin'izay ny olombelona rehefa mamaky an'io baiboly io dia izay mahakasika azy rehetrarehetra amin'izay dia enregistreny, tsy fanahininy io zay ako fa zay ny voasoratra. Ohatrany hoe programa voasoratra ao anatiny zany, ohatrany ireny microprocesseur sy programa informatika ireny mipetraka ao anatiny ao. Dia lasa amin'izay izy mijery an'io, dia rehefa misinga baiboly izy dia ny masony tsy mahita zavatra hafa zany ankoatra izay mahasoa azy. Ny masony io tsy mahita zany hoe lozanao Korazina sy Betsaida zany, tsy mahita zany masony io. Atsangano tana izay mahita aiza misy verset zany, tsisy. Fa raha manontany ianao hoe ho tahiny ianao raha voako, tahiny ianao raha miditra, draisain'ny olona tsenjera ao aminy ihany, na kipiariny masony, tsapainy ohatran'izao, satria efa nasiny an'le barage kely ao amin'le verset, nasiny foritra kely, hitany zany, hitako tsara. Satria le programa par défaut ao anatin'le olombelona, dia tsy mitady afa-tsy zay ho azy. Dia midritsika amin'ilay resaka amin'izay ary, lasa amin'izay ny olona mitady an'le izy zany. Dia ny zavatra hitany ao amin'izay rehefa mamaky izy dia mahita anjely manompo izy ohatra. Mahita anjely manompo izy mahita anjely manatitra mofo any Eli izy mahita karazana zavatra maro isan-karazana izy dia na tia amin'ny fanekena vaovao ary izy, tia amin'ny testamenta vaovao ary izy dia mahita hoe tsy fanahy manompo ny raha na hatateraka fanompona va izy rehetra. Dia lasa maka conclusion amin'izay izy ao anatin'ilay izy hoe ny anjely dia mpanompontsika. Anjely dia mpanompontsika. Dia misy areo sasany tena mibaiko anjely mihitsy zay na atao le teny amin'ny teny tsy fantatra iny, baikoy ny anjely. Ny anjely tsy manatona anao raha vao miteny gasy ianao, fa miteny ina amin'ny teny tsy fantatra lasa amin'izay tsy hay mihitsy ny inona dika azy zay zavatra izay fa atao fotsiny hibaikona an'le anjely. Satria manino le olombelona miivo amin'ny tenany foana, miivo amin'ny tenany. Dia mitady foana izy hoe inona indray ny asoa, mila anjely ampiambinako. Dia lasa mijery an'le izy
Dia ny zavatra hitako ao anatin'ilay izy dia mamaky indray ny apokalipsy, lazao amin'ny anjely fiangonana Philadelphia. Ay, manana anjely zany. Lazao amin'ny anjely fiangonana USFM koa zany, fa misy koa zany zavatra zany. Dia misy anjely manao zao, misy anjely manao. Tsy ohatran'izay ilay izy, tsy say. Raha ohatra zao ka miresaka ny anjely dia fanahy manompo eo ambany autorité an'Andriamanitra. Raha miteny Jesosy hoe, raha miteny Salamo hoe izy ny andidy ny anjeliny aminao, dia ny dikan'izay tsy any aminao le fahefana. Izy tsy miteny hoe ianao andidy ny anjely, fa izy andidy ny anjeliny aminao. Zany hoe amin'ny fotoan'Andriamanitra mila ny servisy ny anjely, dia izy no mandidy an'ilay anjely hanao an'ilay zavatra. Azontsika ilay izy. Fa tsy hoe za manam-pahefana amin'ny anjely, na za manana garde-corps anjely. Meny anjely ianao raha amin'ny fotoana ilainao zany. Amin'ny fotoana ilainao zany zavatra zany hoe mandeha ianao dia misy hazobe tantara rehefa nisy zavatra ohatran'izany dia mahita mirakla ilay mpanompon'Andriamanitra hoe amin'ny fomba tsy takatra ny saina mivavaka ry zareo dia lasa aoriana ilay hazobe. Zavatra mety possible zany, fa tsy autorité avy aty amiko zany, fa Andriamanitra no manapa-kevitra anao an'ilay zavatra ary andidy ny anjeliny amin'izay fotoana izay. Fa tsy hoe misy anjely, tsy fantatra hoe firy nisan'ny zanak'Andriamanitra 50 millions ohatra dia misy anjely 50 millions zany responsable an'izy menakavy. Zay zany ilay olombelona teo tompotompoina foana. Ilay olombelona te hizesta foana hoe nareo manana garde-corps fa za aza mijery ny akanjoko fa za anjely ny garde-corps koa. Maika koa moa misy an'ilay ohatra zao hoe ny anjelin Jehovah. Ny anjelin Jehovah mitoby. Za mihitsy mipitory an'izany taloha. Hoe ny anjelin Jehovah mitoby. Tena za mihitsy ilay mpanitrikitrika taloha hoe tsy anjely ray, fa zany mitoby zany havako. Tonga dia farafakely zany 10, zay vao mahodidina anao. 10 vao mahodidina anao, mitoby manodidina anao. Fa Andriamanitra manao an'izany amin'ny fotoanany. Amin'ny fotoanany. Fa tsy hoe ala hoe eo zany dia ohatran'ireny hoe Vesta, inona, Vesta Security sa inona tsy fantatro. Dia misy ohatran'ireny koa ny ianao amin'ny fotoana rehetra. Izy manao izay tiany amin'ny fotoana. Dia izy manatanteraka izay tiany, alainy indray iny rehefa avy eo. Fa tsy ianao ny anontany hoe lasa iza daholo ny anjely, mila convocation kely efa ahoana moa nareo zany tsy miaro ahy tany nisy nanendaka ty amin'ny petite vitesse. Mila manazava eo anatrehan'ny raiko nareo efa maninona le izy nohatran'izay. Fa izay andaminan'Andriamanitra le izy fotsiny. Fa zay fandehany eo anatin'le izy. Dia fanahy manompo ry zareo dia ao amin'ny Baiboly misy hoe ohatra hoe misy koa ny anjeliny. Zay koa zany le izy misy devolo mifehy firenena. Zany kosa aloha fahamarinana. Ny anjeliny Persia ozy izy. Nisy anjeliny Persia tamin'ny andron'ny Daniela, rehefa mivavaka Daniela dia hatry ny andro voalohany izay efa nanokananao tena hivavaka ao amiko dia efa vonona le valim-bavaka fa mbola nisy ady tamin'ny anjeliny Persia tao quelque part. Zany tontolo ara-panahy tsy hitantsika daholo. Fa misy anjely, misy fanahy be dia be mifehy an'ity zao tontolo zao ity. Isaka firenena sy sisa rehetrarehetra dia ohatran'izay fa tsy voatery ho ay daholo zany. Ary raha ho manokana aloha connaissance générale fotsiny zany fa tsy dia tena hoe mitondra inona be loatra ho antsika. Ya, mbola misy sa tsisy tsony? Adalana, tia indray pastera le toy an'ilay resaka teo ihany, le hoe mikasika an'ilay prédestination iny. Misy an'ilay tenin'i Jesosy atao amin'ny Luka 4:7 hoe miambenaka amin'ny vava mandrakariva mba hahetra anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Dia izay tiako le hoe le teo manko ohatrany hoe efa misy olona zany natokana ho voavonjy, voasokatra any amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Dia le hoe mahoana zany ty tenin'Andriamanitra ity manoloana an'le hoe izay efa voasokatra ho voavonjy dia mbola saina miambina. Zay sy le hoe ahoana le fiambenana tokony ataontsika zany mandra-pahatonga an'izay. Averiko le resaka aloha. Luka firy izy teo? 21.
averiko le resaka tsy sokafako iny fa haiko iny Luka 21. Averiko le resaka teo aloha le mikasika an Jesosy le fampianaran Jesosy. Hoe mila malina tsara tsika rehefa mamaky. Ohatra zao hoe rehefa mamaky an'io Luka 21 io tsika dia manambara izy ao aloha hoe zay any an-tafotrano dia aoka tsy hidina hakala lambany sisy. Zany hoe misy fahoriana resany ao, misy vanim-potoana précis. Misy vanim-potoana précis resany ao dia le fahoriana zay anjony Israely ao aoriana zay tsy maintsy antosirandry zareo. Zay aloha vanim-potoana précis iray. Ny vanim-potoana précis faharoa dia ny vanim-potoana zay iavian'ny bibidia izay ampijaly ny Israely. Hitondra fahoriana ho an'ny Israely, ampitsahatra mifanatitra ao anatin'ny tempoly. Dia amin'izay fotoan'izay ozy izy tsy maintsy andositra ny Israely, tsy maintsy andositra ny Jiosy. Dia izay ny ampitandreman Jesosy hoe mitandrema tsara nareo fa ho avy zany fotoana zany. Izay nampilazaina any Daniela mpaminany ozy izy. Dia ny any amin'ny bokin'ny Daniela mikasika ny vanim-potoana ny bibidia, ny zavatra resan'i Jesosy kosa mikasika ny vanim-potoana izay haravany Jerosalema. Dia ireo zavatra ireo ny asainy tandremana ao anatin'le izy. Ireo zavatra ireo ny asainy tandremana. Dia aza be fanahina ozy izy. Zany zavatra zany zany fampianarana dolidoly ao anatin'le izy. Misy zavatra zany faminaniana. Rehefa miresaka faminaniana izy dia ny faminaniana sasany ara-bakteny mihitsiny. Raha miteny izy zany hoe aza maka lamba dia tena zay mihitsiny hoe aza maka lamba fandana votiny aina. Dia ohatran'izay ihany koa ty resaka ty hoe miambeny ianareo dia tena miambina mihitsy mitandrina tsara ianareo fa isy fahoriana anjo eto amin'ity tanànany Israely ity dia mitandrema tsara rehefa hiatrika an'izany zavatra zany. Fa tsy dia tena zava-panahy loatra ity hoe tsika zany mandika le izy mba ho fianarana ao atsika. Tsika mandika le izy ho fianarana ao atsika fa ity resaka Luka 21 ity tena destiné ho an'ny Jiosy tanteraka mihitsy satria iainan'io ry zareo. Iainan'io izy amin'le 70 taona. Satria mbola 70 taona ny eo anelanelana ohatra zany zao nampianatra Jesosy dia afaka 70 taona ho avy le événement valida tsara mihitsy le fampianarana araky ny ara-bakteny ao anatin'le izy. Dia izay no mampatonga an Jesosy mampianatra an'io resaka io sy ny Luka 21 iray manontolo tena miresaka tanteraka mikasika ny Israely daholo fampitandremana ny mpianany. Io zao izy miresaka Luka 21 dia soramandry eo amin'ny 4 hoe ny nanambaran'i Jesosy ny andravana any Jerosalema sy ny hiaviany indray. Zany hoe fampitandremana mihitsy io amin'ilay zavatra izay ho avy amin'ny faravany Jerosalema. Fa tsika afaka mandray an'ilay izy fotsiny amin'ilay sopanahy fa tsy izay zany no teboka voalohany. Izay zany no tsy izay zany le izy ny tena napetraka ny tena tiany ambara amin'io fa le resaka faminaniana mihitsy amin'ny zavatra ho avy afaka fotoana fohy. Tsy azoko te. Alao hafa aloha. Manoratra ihany izy mame fanazavana fanampiny. Raha mbola misy hafa. Miditra dia mivoaka. Io le atao hoe fanjakan'ny lanitra. Dia io le Jaona 10 tenenao teo. Jaona 10 izy manambara hoe raha ateraky ny Jaona 10:15 izy manambara hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia le fanjakan'ny lanitra aloha mila mazava amintsika hoe tsy le any an-danitra le ambarany eo. Fa fanjakan'ny lanitra dia le fiainana mandrakizay izay iainantsika dia ny eto ambonin'ny tany.
dia rehefa miteny izy zany hoe voaka sy miditra dia tsika zao rehefa miara-manompo eto dia tafiditra tsika. Fa rehefa variana indray ianao any amin'ny fiainanao mahazatra dia tafavoaka ianao zany. Tsy midika zany hoe very ianao fa tsy mifantoka amin'ny Kristy fotsiny ianao. Rehefa tsy mifantoka amin'ny Kristy ianao zany dia tafavoaka ny dikan'izay. Dia izay ilay hoe mahazo mivoaka dia mahazo miditra. Fa tsy voatery hoe tafiditra dia ao foana mandrakizay. Fa mahazo mivoaka ianao dia mahazo miditra. Fa tsy midika zany hoe very ianao rehefa tafavoaka. Azonao ve? Tsy hoe rehefa manasa vilia ianao ka tsy nieritreritra an' Jesosy dia hoe very. Na mandro ianao tsy nieritreritra an' Jesosy dia very. Zay ianao ny atao hoe tafavoaka. Okey. Fa famonjena foana ihany. Zay, tapitra. Tsisy hafa amin'ilay tsisy question hafa. Ilay izy koa lasa manahirana fa misy anaram-piangonana dia manahirana fa afaka manoratra MP izy raha ohatra ka dia resaka manokana. Ohatra tsika hitsangana hivavaka dia hisaotra ny tompo androany. Minao fa na dia question réponse ary dia misy zavatra mba nomen'ny tompo anao androany. Amen sa tsy amen. Dia ndao hiresaka amin'ny tompo aho. Ndao hisaotra azy ny amin'ny fiazonany atsika. Ndao hisaotra azy mbola tafajanonao aminy isika ankehitriny. Ndao hisaotra azy tsy mamafa ny anarantsika eo amin'ny boky ny fiainana. Ndao hisaotra azy mihazona ny fiainantsika mandrakariva. Raha maniry hariva avaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.